taratry Jerosalema vaovao i Madagasikara. Fandarana arahanao eto amin'ny Antananarivo télévision isaky ny alatsinainy alarobia zoma famerenana dia ny talata lakamisy sabotsy amin'ny ora toy izao. Tompona andraikitra sy mpanatotosa Ratrema Xavier Jean-Luc miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana. Fa voasoratra hoe fony mbola tsy nety jazy izy dia niteraka, fony tsy mbola nanaitaina azy izy dia velon-jazalahy. Iza koa no efa nandry zavatra toy izany, iza no efa nahita zavatra toy izany. Izy tany ateraka andray andro va na firenena azy atao indray miteraka, fa raha vao narary miteraka izy io na dia velon-jazy izy. Izao moa tonga eo amin'ny fiterahana ka tsy ampiteraka va? Hoy Jehova, izao ampiteraka nefa ampikombona indray va? Hoy Andriamanitra ao. Isaia 40:7-5. Eto dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa isy tany atao indray miteraka, ary tsy vitany hoe indray miteraka fa tsy hikombona ntsony, fa isy fahaterahana foana ao amin'izany tany izany. Mendrika izany ve i Madagasikara? Andinge hoe notsika ny sationan'ny tononkira izay nirain'ny Rija Rasolondraibe farany teo hoe nanonofia hoe resitsika amin'izay ho an'ny fanta tonga ny andro ny fahalalana na ny mahay azo tratra ny fahazavana. Nanonofia hoe vovontsy daholany ray tanàna vokavonina ve ianao iana zava-baovao voavonjy daholo ny ray tanàna tsy minday teraka ve izany? Tonga ho azy ve izany? Raha jerentsika ny endriky ny saritany Madagasikara dia toa reny mpianakaviana somary misy kibo, izany hoe miteraka lava. Jerentsika iny amin'ny faritry Morondavy. Tonga ho azy ve izany endriky ny saritany Madagasikara tahaka ny reny mpianakaviana miteraka lava izany? Ho taratry Jerosalema vaovao tokoa ve i Madagasikara? Mbola hitohy ny famantarana aperitra eretanantsika. Mandra-pioana tompoko.